Salama daholo misy publication nataon'Andriamatoa Jean-Laure Mambazafy amin'ny page-ny Facebook miresaka anahy. Tsy miresaka anahy moa zany fa manevateva tevatevana zany anaty le Facebook. Ny antony resahako an'izy satria tsika mianatra trany misy torohevitra trany eto amin'ny page ka akatsika lesona vaovao indray ity trangadavatra ity. Izy moa Andriamatoa Jean-Laure Mambazafy moa zany efa betsaka mahafantatra azy fa izy dia mpanao gazety anisan'ny manatsikafona ny ampamoaka zany ngamba ny tena mampalaza anazy satria izy nanao an'le resaka hoe Madageta. Dia efatra tany amin'ny taona firy izy efa nanao gazety, 20 taona nanao gazety efa nafantatra ny président rehetrarehetra. Dia vao vetivety izy zany no nankalaza ny 70 taonany. Kanefa dia aty amiko ndray izy no mitady tsy haiko mitady ahitsana sa inona fa ho azavaiko aminareo hoe ahoana fandehan'le izy. Le izy zany fandehan'le izy zany dia le amin'le za le manao vidéo mikasika ny ina moa zany ny doute quant à la véracité, l'existence de Jésus-Christ. Zany hoe za manao vidéo hoe tsy mari-potitra, tsy voapolofo ny fisian'i Jesosy Kristy nisy ny taty ambony tany. Dia zay no nanaovany vavabe io, vavabe mihitsy le izy. Tsy aritra any nangataka débat zany mikasika ny zavatra zay, historicité de Jésus zany de pasteur Jean-Luc le any Belgique zany no ifanandrina amiko mikasika ny zay débat zay atao amin'ny télévision le izy dia vavoniny i Gasikara zany anelalenana. Gasikara zany no andindra le débat. Fa hatreto zany aloha dia misy télévision ray roa contactena dia zareo matahotra ny inona moa zany iaborder débat mikasika fivavahana. Eretinareo télévision média malagasy, média zany objectif zany matahotra tellement trop le inona moa zany le dictature ny église Madagasikara. Mitovy amin'ny any amin'ny Moyen Âge tany amin'ny Moyen Âge tena misy mihitsy ny famonoana olona am'le hoe inquisition, hoe ianao raha vao tsy manaraka zava-tenin'ny église raha namanohitra ny zava-tenin'ny baiboly dia tapahanjareo loha. Zany tany amin'ny Moyen Âge tany tamin'ny andron'ny inquisition zany. Dia raha tsy mino an'i Jesosy koa anao dia tapavononao faty tamin'ny andron'ny inona moa zany les chevaliers de Templier. Misy miaramila manokana mihitsy zay commandin'ny papa les Templiers. Dia reny manao croisade mandeha mamono olona zay milaza fa tsy mino an'i Jesosy. Dia tsika zany amin'izao fotoana izao dia amin'izay fotoana zay ka za iza moa Andriamatoa Jean-Laure Mambazafy zany dia anevatevana satria zany laza fa tsy mino ny inona moa zany ny existence Jesosy tamin'ny 20 taona. Izy moa zany mpanao gazety. Dia zao ny zavatra nolazainy, zao zavatra lazainy mikasika anahy. Toute la maintsamby no heverina fa ray aman-dreny feno fahendrena sy manam-pahaizana ary mahalala fomba sy matahoran'Andriamanitra vao ny hevitra fa tafita dia manondrana. Zay zao ny titena aminareo androany zany moa zany dia le hoe tsy hoe rehefa manam-pahaizana na nianatra dia intelligent, tsy hoe rehefa nianatra dia intelligent na manana fahalalana. Ka izy mpanao gazety mbola kianina mantsy ao izy tsy ampy solaitra hono ka tsy fantatra inona ny diplôme fa raha mpanao gazety zany ngamba ny mety doctorat zany amin'ny journalisme any Madagasikara. Za tsy hiditra amin'ny cursus scolaire fa resaka fivavahana resahana tsisy tokony hidirako amin'ny cursus scolaire ka zay zany ny zavatra voalohany fampianarana ho raisitsika dia zao tsy ny fananana diplôme sy ny fananana asa tsara no ma intelligent na fananana connaissance.
mety dokotera manana doctorat minimina fa bady be. De zany izy zany de tonga de manao ina mo zany jugement de valeur. Za mamoaka ny hevitro fomba fijeriko hoe zany Jesosy zany tsy n'existe zany ary tondra ilema maromaro ateto. Fa amina tonga de averiko mba ray aman-dreny mba misy saina hony mba manam-pahendrena hony ka olona tsy lavanazy. Zay ny tenen'io de eo amin'ny fotoana tsy ampoizina tokoa no tena niala ny saritavany misy seho lalit-saina nefa ay tena tsy ampy solaitra ka mora mivadika. Zany jugement de valeur zany, attaque personnelle zany. De eto moa de ny finoan'ny fahazazany no ny vadiany tanteraka ka tena mirediredy fahatany sisa. Re zareo mionona amin'ny Facebook no mety voatsono fa raha tena mitady amin'ny internet dia sarona ny adalany ty olona avy any hospinala ty miasa amin'ny hôtely any Suisse de manaratsy ny mpiray-tanindrazana sy miseho mpanome lesona. Indray mpimaso nefa dia avitsena azy ny fahafatesana ary tsy mampilaza tsy manam-potoana ibebahana araky ny nolazainy tamboalohany. Zay zao attaque personnelle. De ahoana moa ny idirany za miasa Suisse idirany miasa amin'ny hôtely ny fiaviko avy any hospinala ny confession koa tamin'ny mbola kely hono za zany ino zany fivavahana ny fahazazana de mivadia. De zany zao ndray matoa Ramambazafy mialatsiny aminao ary ny mpanaraka koa de afaka adamarina zavatra misy fa tena bado be anao raha misy ny ady hevitra ohatra ataony iza moa i pasteur Jean-Luc manana ino zany no théologie izy nanana fahalalana amin'ny filosofia rehetraretra izy miady hevitra amiko izy oetiny élément anaprofony fa nisy mary Jesosy na tsy de alefa le débat fa ninao eto de tena tonga de attaque personnelle ary fanambanina olona hatramin'ny firazanana l'hospinala fiaviana hatramin'ny asa ataoko miasa amin'ny hôtely ambaninao hatramin'ny hoe miasa ny Suisse miseho milay nefa tsy alehany olona tsy manana fahendrena. Ahoana moa ny ahafahany ny olona anankiray ijuger na manana fahendrena ny olona anankiray na tsy satria ve mihinao Jesosy ve satria mpivavaka ve Andriamatoa Ramambazafy de afaka itraité olona hoe tsy manana fahendrena. Zany domaine zany ve tsy domaine na ina moa zany tsisy afatsy raha misy Jesosy na Andriamanitra no afaka milaza izy manana fahendrena na tsy fa tsy olombelona mihitsy tsy n'importe qui tsy journaliste alo tsy teny betsaka fa zary tepitenena aminareo zany le mpanaraka koa de hitarao am'zany fa na olona milaza fa manam-pahaizana milaza fa mpanao gazety de zao ny zavatra ataony tsy mahay miady hevitra akory karaha ohatra ara ka mpanao gazety izy mamoaka zavatra rehetra ataony io asany io karoky izy vaovao manao analyse vaovao izy fa raha vo miala le mety ataony de zéro izy débile be. Monsieur Jeannot Ramambazafy raha misy débat raha misy ataotsika ohatra ny négationniste ohatra ny ataotsika hoe Éric Zemmour négationniste na ataotsika misy négationniste ohatra ataotsika hoe izy moa Jean-Marie Le Pen midoute hoe mety tsy nisy zany choix zany mety tsy nisy zany inona moa zany camp de concentration zany be de be négationniste fa nisy nantany ve ary misy mafantatra ve amin'ny télévision frantsay sy ny télévision eran'izao tontolo zao hoe inona moa zany aiza ny fiaviany izy moa Jean-Marie Le Pen amin'ny débat inona ny fiarahana nataony inona ny fivavahany inona ny confession fanotanina mipetraka aminao zay Ramambazafy milaza fa journaliste dimy efapolo taona journalisme de zay ve capacité d'analyse-nao za manao ny inona moa zany manao ny recherche koa de oetiko recherche koa zao zavatra hitako de zay ve ny ampidirana hoe olona mpiasa amin'ny hôtely ambaninao ny hôtely karaha ohatra ataotsika hoe Dieudonné humoriste Dieudonné milaza ny fomba fijery izy mikasika ny Israely misy mahafantatra ny vadiny Dieudonné ve misy mahafantatra ny tranony Dieudonné ve na fiaviany Dieudonné ve ny olona ambony sy olona misaina ny olona intelligence sy manana pahalalana sy manana fahendrena inga Ramambazafy
de tsy le olona en personne tsy ny fanevatevanao mieritreretinao fa manam-pahaizana ianao na manam-pahendrena fa bady be ianao bady be. 70 taona aloha fa tokony janona amin'ny inao zany amin'ny lazanao hoe madagety hoe mpanao gazety fa raha za tsy mahafantatra ny fandehanao tany fa raha mandindra zavatra ataonao iny de kivy be hoe zao ve le mpanao gazety malaza, zao ve le olona nanoratra boky sy rehetrarehetra, kay olona bady be tsy mahay débat akory. De fantatrareo hoe inona moa zany ny élément noentiny eo, ny élément noentiny eo anoerana ny koto de misy vidéo io vidéo na boakely boakely amin'ny YouTube no milaza fa namakivaky naka tany amin'ny inona moa zany tany amin'ny Wikipédia tany izy zany, se formé tany amin'ny boky tany izy de milaza izy tena marina fa n'existe marina i Jesosy. Bandikely io ny inony raha mambazafy, io ny élément zany tsy archéologue no élément noentiny na historien na scientifique na paléontologue na ninona fa bandikely ohatran'ity milaza zavatra hitany. Zavatra hitany io bandikely io de zavatra teneniny Fabius Joseph. Fabius Joseph historien ina moa zany côté juif sa tsy ako romane vadika romane de mana objectivité fa Fabius Joseph zany olona efa taty afara tsy nahitany Jesosy akory zany. De passage kely fotsiny ao anatin'ny boky ny Flavius Joseph ny milaza hoe Isaka rahalahin'i Jesosy ny vonoiny olona Jesosy zay mpanao fahagagana. Efa voaporofo io monsieur Ramambazafy, voaporofo ny mpanam-pahaizana fa i boky ny Flavius Joseph io dia novany kristianina ny andinina. Misy tsona hoe copiste chrétien. Asa raha fantatry zanao Ramambazafy zany hoe copiste chrétien. Copiste chrétien de mandray le boky taloha rehetra tany de adika naveriny adika le boky de eo ampandikana an'lizy izy ovany le izy. Efa nisy recherche scientifique archéologue nanaporofo fa tsy soratana ny Fabius Joseph le miteny mikasika ny Jesosy anatin'le izy. Zay lazainy ty bandikely ty. Jereo amin'ny Wikipédia ao tabe fotsiny Fabius Joseph de hitanao voaporofo fa zavatra tsy mitombona le izy. Zany ve le mpanao gazety le mba mikako, zany ve le mpanao gazety le manam-pahaizana zéro. De izy miresaka efa fantatra daholo zany ina moa zany boky nosoratany izy moa Setoana, i Tacite de iza koa fa reo boky rehetrarehetra zao satria hoe misy soratra mikasika ny Jesosy anatin'le boky de milaza zany fa n'existe Jesosy. Mitovy amin'ny Baiboly eny nge zany. Raha Setoana izy moa Tacite zany na voaresaka atao anaty Talmud izy moa resaka Jesosy fa tsy porofo mivaingana mihitsy zany hoe ekeny scientifique hoe nisy marina Jesosy. Ary d'ailleurs misy ve ny consensus ifanarahan'ny scientifique rehetrarehetra fa nisy marina Jesosy. Nisy ve zavatra zay satria anaty boky ve boakely ohatrany manengana ohatrany tony no miteny hoe satria zany namaky boky taridy nahitany zao de zay le izy. Fa jereo fotsiny nina moa conférence ngeza ohatrany offre milaza tsara mbola tsisy consensus. Raha ohatra zany ny scientifique mivory milaza ny scientifique ra-tany fa boribory ny tany de miara-manaiky ny scientifique rehetra boribory ny tany. Raha milaza scientifique rehetra hoe dinosaure de nafaty ny dinosaure de tany période de glaciation nisy météorite tamin'izany 66 millions d'années de scientifique rehetrarehetra manaiky hoe marina zavatra zany satria nanao chercherche ny olona fa mikasika ny historicité ny Jesosy mbola tsisy consensus mihitsy ny scientifique nanaiky an'izany fa satria hoe misy inao zany misy manoratra misy phrase anaty anany de proof fa n'existe Jesosy. Zay ve le capacité d'analyse na olona journaliste. Kay zany zavatra soratanao zany anaty bokinao zany da fatifatina tsisy dikany mihitsy tsisy source tsisy zavatra tangible fa manotratra fatany fotsiny anaty 10 taona ianao de zay zany nataonao. Bandikely mpanao YouTube zao ny proof aminao Andriamatoa zanao Ramambazafy fa n'existe Jesosy satria miteny le bandikely amin'ny YouTube. 70 taona anao fa tenoko ihany hoe
bady satria voalohany indrindra rehefa misy ny ady hevitra tsy fanao mihitsy ny manao attaque personnel. Tsy tokony hidiranao na miasa amin'ny hôtely any Suisse tsy ambanimbahino am'izany. Tsy tokony hidiranao za avy anosy penala. Tsisy tokony hidiranao hoe satria lasa nandafy so zay de fanamporofona mabado anao. Ary averiko aminareo mpanaraka koto fa tsy hoe rehefa manana métier journaliste no mieritreritra hoe tsara métier satria journaliste sa manana métier io na mécanicien na mpamafatrano na mpanao mofo na docteur samy masina amin'ny asany samy manao ny asa ara-dalàna nina moa zany ny fanajana ny asa no izy fa tsy sambaninao miasa amin'ny hôtely zany fa raha journaliste ny asanao c'est de la foutaise zavatra ataonao raha ohatra zao raha hitako amin'ny zavatra ataonao zao za tsy namaky ny Madagety zany mety nijerijely kely fotsiny tamin'izany fa raha dinihako amin'ny capacité dinihako amin'ny comportement de olona bady be zany ve milaza fa hoe za tsy amsolaitra ny fahafantarana ve fa hoe ina moa zany manao recherche mikasika ny historicité ny Jesosy ve de ina nidirany diplôme am'izany tokony diplôme inona tokony lazanao hoe tsy mampisoatra anao mandreo zanao raha tsy mazafy tokony diplôme inona tokony anao théologie zany na tokony anao histoire na andeo paléontologie na nanao archéologie enao nga nanao archéologie enao nga scientifique enao nga historien sa inona ny lazanao anao fa ina moa zany fa tsy amsolaitra fa ny abadonao no mitraité olona zavatra tsy fanao mihitsy zany olona mba nianatra journalisme ve olona bady be olona mba journaliste zany mba manao analyse zany mba manao débat zany journaliste zany de zany ve ny olona anao débat amiko anao tonga de écraseko raha anao manao débat amiko anao raha mihitsy anao de KO satria tsy manana capacité les convictions personnelles anao ve kristianina de fonao ma kristianina anao no entinao anambanimbanin'olo anao hoe tsisy fahendrena tsisy fahalalana le koto de tsy kristianina anao tsy mpivavaka tsy zavatra fantatranao mikasika fivavahana raha zay ny comportement anao tsy zavatra fantatrao ary ny abadonao ny mitraité olona fa raha ohatra ka manana argument ianao ahafahanao mijustifier ny historicité de Jésus de ndao tsika hiady hevitra ohatra ny ataon'ny pasteur Jean-Luc io pasteur Jean-Luc olona mana ina moa zany mana doctorat amin'ny théologie amin'ny philosophie sy histoire ancienne za vonanao débat aminy satria zay olona malalatsaina zay olona civilisé fa tsy olona ina moa zany toetra mifiretaka amin'ny tany ohatra ny ataonao zao manao attaque personnel manambanimbany olona nefa za tsy ampoaniko anao zany raha ohatra zay resaka démonstration bande amin'ny YouTube ve no entinao anaprofona zao za matono miresaka mikasika ny inao zany tsy fisiny Jesosy satria scientifique be de be mijery conférence mijery nitrindrindrina ka satria ve ohatra ataontsika fotsiny tombeau de Talpiot nisy scientifique nanao foy tany inao zany tany Jérusalem tamin'ny périphérique Jérusalem nahita ny vatapaty misoatra hoe Jesosy amin'ny teny arménien de misoatra anatin'le tombeau de Talpiot io misoatra hoe Marie reny Jesosy de misy hoe Marie alabaviny Jesosy de misy hoe Josué de misy hoe le rahalahan Jesosy retapon'ny Jesosy reo misy tombeau de Talpiot anano laprofo zany voasoratra eo zany fa ny scientifique mbola tsy d'accord hoe tena fasan'ny Jesosy marina io tsy mbola tsy d'accord am'izany satria mbola be de be ny élément fa tsy hoe misy boky ohatrany izy hoe i Fabius Joseph na i Tacite na i Setoine na i Talmud miresaka Jesosy amin'ny passage passage fa profon'olona fa tsisy dikany de zay no entinao anambanina faible be anao fa mangataka aminao raha sa ianao no débat télévisé fa écraseko anatin'ny ray misy anao de écrasé raha zao débile be zao ny niveau anao tsy za mihitsy nambambaninao na miasa amin'ny hôtel na miasa amin'inona sa manana ny asany io rangatia sa manana ny asany io fa raha journaliste nataonao zany anatin'ny 10-20 taona zao ny niveau anao ampaladiako anao raha zao ny niveau anao anatin'ny 10-20 taona anao journalisme t'es même pas capable ina moa zany de faire un débat de faire une analyse fa maka zavatra naboaky ela amin'ny YouTube ianao de zao no entinao andeha anoerana ny zavatra teneniko fa za raha miresaka an'izany be de be ny élément ananako ka andeotsika anao débat raha sa anao andeotsika anao débat
ho hitatsika eo fa so de zao de fa miteny hoe anatin'ny ray misy moa de KO raha ianao manao débat amiko zaza ambanimbany zany tsy amin'ny niveau-nao tsy amin'ny niveau-ko ianao ambany be niveau-nao raha zao ny olona journaliste ny Madagasikara fa menana ohatra boky firy ambany niveau be sura daholo leo zareo proof anankiray ahafahantsika milaza fa tsy hoe zay nianatra de intelligent na manda fahalalana fa zay nianatra zay nanana occasion nianarana zay nanana ray aman-dreny nampianatra azy ny andafina ohatran'izany de nianatra na zay nanao tsenjerimainy ny lesona de ino am'izany manana diplôme fa tsy midika hoe manana fahalalana proof io proof anankiray io be de be ny proof efa netiko teto misy olona ministre misy olona mampianatra amin'ny université ina moa zany tsy mpindiko ohatry zao de ambany satria tsy intelligent tsy manana connaissance faible be tsy manana raisonnement tsy manana argument tsy mpindiko ohatry zao olona mpampianatra amin'ny université ka nareo an'izay nareo tsy nianatra aza manaiky ambanimbani'ny olona aza manaiky ambanimbani'ny olona zany fa ny intelligence sy ino moa zany connaissance rien à voir avec tany ampianarana fa zay nareo tsy anjerimainy tany ampianarana de manana diplôme de niasa izy nanao journalisme karaha nany ohatra boky izy de midika fa hoe tay be ne olona vendrana be bagy be ohatry zao sura daholo